voninahitra ho an'ny hafa indrindra ho an'Andriamanitra ary fiainana ety ambony tany ho amin'ny Diolta iaraikany isika mitery isan-karazan'Andriamanitra araky ny salamo faha-telopolo andimy voalohany efa fahadimy. Salamo faha-telopolo andimy voalohany efa fahadimy. Ananatra anao Jehova fa nahitianay hiakatra ianao ka tsy nataonao taliana fahavariko aho. Jehova Andriamanitro, nitarana taminao dia nanatsikanay ianao. Jehova, efa nampiakatra amin'ny fanahy ka namatsianantsika ianao, efa nampody ny aiko ianao mba tsy hisy fidirana. Mankalazana Jehova olona masina, niverany anara-masina, fandray ny mpiniafika ny fahabeazerana, efa naharitra amin'ny Amen. Erahantsika manao fideran'Andriamanitra ny kirana fahefatry ambin'ny folo andimy roa taroa safely. Izany tokoa no hira mahasandratra eo anao midery, mankalaza ary manome voninahitra anao izay fa Andriamanitra lehibe sy matahotra ianao, Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra masina indrindra, nefa manaiky, manantona anay, manamasina anay ary manome an'i Jesosy Kristy ho famonjena anay. Tompo, hatreo feny izao fotoana izao,
nytenena aminay ianao fa ny teninao no lalana fahazavanao amin'ny tompotray, ary mankataka aminao izahay ao amin'ny fanainao masina hitady-dalana ny tsirairay, ary ameno izao fotoana izao aizanay mirakitra ny teny izay ambara, ary ankasatrahanao ny fiderana izay sambatra eto. Dia mbola mitotro-bavaka ireo namanay izay ny andarana izay ianao no anafainganany diny atonavana amin'izao fotoana izao, ary io tsy afaka fahazavanao ampy-mizarany ho amin'izy ireo tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo anaovanay zavavaka izany. Amen. Saotsika dia tonga eo amin'ny fanambarana sy fitapon'Andriamanitra. Ry havana malala, elohy amin'ny fanajana ny teny manambarany sitramon'Andriamanitra amintsika. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no fikisana. Sambatra ny miantra fa izy no iantrany. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàna Jehova. Sambatra ny tanjaka ny teny vaolombelona tamin'ny fahazazana rehetra. Fahotantsika eo anatrehany ka anaraka ao am-potsika izao tombavaka izao. Ry Andriamanitra Andry nanarinay eo, indreto izahay manitry tena ao anatrehanao. Miaiky ny fahotanay, miaiky fa diso tanteraka, satria na dia misianao aza indraindray dia adininay. Adininay fa miaraka aminay eny an-dalana eny rehetra eny ianao, ary miaraka aminay na mivoaka na miditra izahay ao an-tokantranonay. Tompo, tsy misy tanteraka ny sitraponao, koa mitalao aminao izahay ankehitriny. Tsy ho sambatra mihitsy izahay raha tsy voavelanao ny elokay. Koa mamela ny elokay ary tehiriza ao am-pelantananao izahay fa tsy misy maharombaka ny eo an-tananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovana izany vavaka izany. Amen.
Sao dia handray ny teny famelan-keloka avy amin'ny Andriamanitra isika. Miaraka sangana isika. Hoy ny Tompo, mankanisa tsy amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho, dia hita fitsaharana amin'ny fanahinareo ianareo. Izay mino ny zanaka manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana mandrakizay. Ho antsika izay mibebaka marina dia hoy ny Tompo hoe, voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Miara-mipetraka isika. Sao dia mangataka ny ankizy sy ny tanora na hitsangana ary miaraka anao ny hira 7:70 sy 7:00. Mitsangana ny ankizy. Jesosy Tompo, mivavaka aminao, mamindraha foa anao amin'ireo ankizy ireo. Tahio ireo ankizy ireo mba hafantatra anao bebe kokoa amin'ny fiainany manontolo. Arovy izy ireo Jesosy amin'ny asany ratsy eran'izao tontolo izao, any am-pianarana, amin'ny fiainana andavanandro. Betsaka ny fakakanahy Jesosy eo, ny fankinay aminao feno ny fiainany, ny fianarana, ny fahendreny indrindra Jesosy eo. Omenao fo feno fitiavana na dia mbola kely aza ka hoentin'ny lehibe izany. Jesosy eo am-pelatananao ny fianarana, ny fahendreny hanajany ray aman-dreny isan'andro ao tokantrano. Misaotra anao koa Tompo fa mbola nomena mpampianatra sekoly alahady ireo ankizy ireo, hitarika azy amin'ny fiainana ara-panahy indrindra ka hananana ianao feno amin'ny fiainany manontolo.
Tompo, izay rehetra tsy namboleny tananao amin'ireo ankizy ireo dia soro ary miasa ny maizina izay mamoly manodidina ny fiainany dia mbola roahana amin'ny anaranao koa. Tompo, amin'ireo fo ireo zazareo fa andry akinan'ity fiangonanao eto Sergy ity ireo rehefa lehibe. Ankehitriny ary Jesosy eo, raha mbola hamaky sy hainy ny teninao izahay, dia mbola mametraka aminao koa ny mba handrosahinao ny fanahinao masina ao am-pony tsirairay izay manatrika eto. Ataovy mahay mihaino anay Jesosy, ka tsy hanadino izay rehetra voarainay avy aminao. Enao no ao am-ponay ary hitsakitsako andro aman'alina izay teny hafafinao aminay izahay, ka mba hahaizanay mamboatra ny sainay hanadinoanay izay tsy namboleny tananao aty anatin'ny fonay koa. Dia mitoera ato anatinay ary Jesosy eo. Esolo lavitra anay rehetra reto izay tsy avy aminao, indrindra ny devoly izay manangoly anay ka tsy ahafahanay mihaino ny teninao. Dia ny voninahitra ao rery ihany anie no hanjaka amin'ity fiangonanao ity Tompo. Amen. So tsika dia hamaky ny tenin'Andriamanitra, sokafy araka ny baibolintsika ao amin'ny asan'ny apôstôly, toko 5, andininy 17 ka hatramin'ny 19. Asan'ny apôstôly toko 5, andininy 17 ka hatramin'ny 19. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nentina dia napetrany teo anatrehany amin'ny Sinedriona ireo ary nipisorona be nanontany azy ka nanao hoe: efa noraranay mafy dia mafy ianareo tsy hampianatra amin'izany anarana izany, kanjo indro efa nofenoanareo ny fampianaranareo Jerosalema, ka tianareo ankinina aminay ny ran'izany lehilahy izany. Fa Petera sy ny apôstôly namaly ka nanao hoe: Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nananganany Jesosy izay novonoiny ny tananareo na antonanareo teo amin'ny hazo, na antonareo teo amin'ny hazo. Izy nasandratry ny tanana kavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, hanome fibebarana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ary izahay dia vavan'olombelona izany zavatra izany, ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Ary raha nandre izany izy dia lotika ny fony, ka niendry hamono azy izy. Dia nitsangana teo amin'ny Sinedriona ny fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampiana-dalàna, izay nalaza teo amin'ny olona rehetra, ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany: ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olona ireo. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tena ny zavatra, tokony 900 ny isan'ny lehilahy izay niandany taminy. Fa novonoina izy ka niahaka izay rehetra nanaiky azy ka tonga tsinotsinona. Ary nanarakaraka azy indray tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka, dia nitsangana Judas avy any Galili, ary izy nitaona olona ikomy anaraka azy. Dia novonoina koa izy ka niahaka izay rehetra nanaiky azy. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo, mandeha fery amin'ireo olona ireo ka avelao ihany izy. Fa raha avy amin'ny olona izao saina na asa izao dia ho foana, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana. Sao dia miseho ho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky azy izy, ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony, ary dia nandefa azy nandeha. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny Sinedriona sady faly, satria natao mendrika hitondra fahambaraka ho voninahitra izany anarana izany. Amen.
dia hotoizantsika ny vakiteny izay hitantsika ao amin'ny apokalipsy 5:1-12 ka hatramin'ny 7:12. Rehefa hitantsika izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nahita sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana ary ny zava-mananaina ary ny olona. Ary izany ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo, nanao tamin'ny feo mahery hoe: ry zanak'ondry izay novonoina dia mendrika ndray edy sy arena sy fahendrena sy faherezana sy aja sy voninahitra ary saotra. Ary izao zavatra ary etsy izao, na izay any an-danitra na izay ety ambony tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina, mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reto samy nanao hoe: ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny aja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Ary ny zava-mananaina efatra nanao hoe: amen. Ary ny olona dia ny ankohoka ka ny vavaka. Amen. So itsika dia hiaritsangana hiarana kampilavantsara. Iaraka maka ny filazanan-tsara sika amin'ny anaran'i Jesosy. Nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra teo amoron'ny ranomasin'i Galilea. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'i Tibersia, ary toy izao no sehoany: niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo, sy Natanaela ilay avy any Galilea, sy ireo zanak' Zebedio ary mpianatra roa lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy: andeha anarato aho. Hoy ireto taminy: handeha hiaraka aminao koa izahay. Dia handeha izy ka niditra atsambo-kely. Ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory izy. Ary noho ny efa mazava ratsy ny andro dia mitsangana amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Hoy Jesosy tamin'ny: anaka, manakanina va ianareo? Dia namaly azy izy hoe: tsia. Ary hoy izy taminy: alatsao eo amin'ny sisiny ankavanana ny sambo-kely. Ny haratonareo dia hazo ianareo, koa dia nalatsana izany ka tsy zakany nakarina noho ny habetsaky ny hazan-drano. Ary hoy izy, hoy ny mpianany izay tian'i Jesosy tamin'ny Petera: ry Tompo iry. Ary hoy ireny Simona Petera fa ny Tompo iny dia nisikina ny akanjony ivelany ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha antsambo-kely ihany, nisarika, ny harato, feno hazan-drano, fa tsy lavitra tany izy, fa tokony horoan-jato hakily ihany. Raha vao niakatra teo amin'ny tanety izy dia nahita afinarana teo ny hazan-drano teo amboniny ary mofo.
hoy Jesosy taminy analao azan-drano amin'ireo azonareo teo dia niakatra Simona Petera nosariany ho eo an-tanety niarato feno azan-drano vaventy 350 ary na dia be tahaka izany azy izy dia tsy tritra niarato hoy Jesosy taminy avy sakafo fa tsy nisy mpianatra saina nanantona azy hoe iza moa ianao satria fantany ihany fa ny tompo izy ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy dia vao ny hazan-drano indray. Izany ny fanitelo nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ay mihoatra noho ny fitiavanyreto? Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fa hano ary nendrikeliko. Hoy indray izy taminy fandohany, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao. Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary nendrika. Hoy izy ny famoteriny, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao. Dia nalakely Petera satria izy nanao miteny taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fa ano ary nendrika. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izao izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia hanenjitra ny tananao ary mikafy no hanikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no lazaina hanambara ny fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazana izany dia hoy izy taminy, manaray aho. Amen. Tenin'Andriamanitra dia dia tsy kely mira fa fito asa.